Mifototry ny lasa ny ngidy ny aritako. Tantara nosoratan'ny Ravorom-bato ho ny Lantoarmany. Ireto avy no namelona ny tantara. Balsama Neva. Niaraka tamin'ny Tatiana, Tina Manu ary Soyadanana. Nandrafeo Iaro Vola Rakotoarsoa sy Mahazaka Setra. Nandrindra teknika Mahery Jaona Rabarniay. Tompona andraikitra Zona Tenaina. Nanatotosa Neva. Dimy taona izay, 5 taona ny katsahako izany atao hoe fedanana, fifaliana, fa indrisy mbola tsy nahita ihany ankehitriny. 5 taona ihany koa izay no mba neverako tena fa isaky ny mandalo ny herinandro masina toy izao dia iova hiala amin'ny ratsy fanaoko, nefa mbola tsy tanterako ihany. Efa impiry any Andohalika milokaloka tamin'ny tompo fa tsy hanao intsony, nefa vao miantso izy dia resy aho. Malemy ny tenako manontolo. Andriamanitra, vonjeo aho, afao amin'ny fahatalako, fa tena hoanany navelanao irery. Move dia efa be tsara vela tsy mitsy aho. Marary ihany foko manontolo. Misy zavatra mavesatra tena tiako hivoaka izany fa tsy fantatro hoe inona ny atao anatiko ato. Marary ny aiko. Reraka. Iza no afaka ambonjy aho? Manenina amin'ny ratsy vitako aho. Dia mbola andray ahy ihany ve izy? Mbola andray ahy ihany ve izy amin'ity hadalana sy ratsy vitako hatramin'izay? Fahendrena. Maninona ianao izany anaka? Maninona ianao midy aman-trano ao e? Voay aloha. Fahendrena, voay fa reninao ihany inge e? Tsy mendrika ary neny aho. Tsy mendrika ny antsoina hoe zanakavakory azara tena marina. Fa maninona e? Fa maninona nataona hoe fahendrena ny anarako? Maninona ary neny aho? Izany no tiany dadanaoko. Nefa nge nitoetrako ry neny aho. Mifanohatra amin'izany neny aho. Ratsy aho. Tsy misy fahatsarana tao anatiko. Maninona reso zanako izao ry lanitro? Fahendrena, voay aloha neny e. Voay aloha. Voay aloha izany zanako izany dia miresaka isika mianaka. Fahendrena, ny zanako, fa ino ny tia makotsa ny tavanao? Maninona ianao no mitomany e? Maninona ny voton-dranomasy toy izao? Avy aty izany zanako izany dia tantarao amiko izay manjohanao. Neny aho. Mbola tambatambazanao ihany ve aho? Zanako nenao e. Mbola ho fihinanao ihany ve? Menaky ny aiko ianao. Move ianao ry neny. Raha nisy fahadisoko fahiny, mba nikapoka ve ianao? Niteny ave ianao? Eny anaka. Ny zanaka tiana tsitsitsiana tsoraka. Neny aho. Mila kapoka. Azavao aloha e. Tiako mangana ny vatako manontolo. Tiako isy ratra ny tenako. Alalako fa be tokoa. Mangerifery neny ao anatiko manontolo aho. Marary anahy avokoa. Fa inona daholo ary izany zavatra lazainao izany e? Petray eto anilako eto izany zanako izany dia eto ny fafako ny ranomasin-janako. Mangina izany zanako izany a. Mangina moa e. Neny eo? Okizay. Efa eto ampitony ny herifirinao rehetra. Afy. Neny eo? Ao ananaka. Mbola tia avy neny?
Hono ary neny dada veryneny tamin'izy mbola velona mba efa nikapoka anarana ditra. Ie, nikapoka anao izy. Fa inona aloha mahatonga anao ametraka an'izany fanontaniana be dia be izany? Angaha mahatsapy ianao fa misy mitongilana fitondrako anao. Ianao rery anie ny zanako ka hitongilana ho aiza moa? I dada, ny dadanao tena tiany loatra ianao anaka. Tiany tokoa. Izay ihany no azoko amehizana azy. Raha tia ihany eny, tia dada. Nahoana ny maditra toy izao? Mahatsapa ary neny fa me manalavitra ny fahendrena ny toetrako. Nahoana ary neny? Nahoana ny namitaka anareo? Ianao ihany ny anaka no afaka mamaly izany rehetra izany Ianao no malala ny ditranao rehetra. Ny antsapako dia endry ny zanako. Ary tsy napetrako foana izany anaranao izany. Fa endry ianao. Tena fahendrena. Neny maditra. Maditra. Ahoana? Tsy araka ny fiheveranao azy. Mpamitaka pe tsara velatsy. Ampy tafody janak'ondry. Izay ny mahalaza azy. Raha atao hoe maditra renao anaka, inona ny ditranao ka mahatonga anao ketraka sy sasatra toy izao? Ary tena mampivalo arika anao tokoa. Mba lazao aho hoe inona ary le ditranao ahafahako manampy anao Neny hoka aloha izao. Mianatra anao mianatra ny tany amamoniny. Tsy miendrika ny antsona hoe fahendrena antsony. Fa ny fanohatra amin'izany. Avelao aloha neny mila fahanginana. Mila niza nefa. Ny Tompo Jesosy ve mbola andray za ilay disy mangatakandro lava. Manaondry izy fahendrena. Ary hatramin'ny oviana indray makatoerana sisiny toy izao hoe isan'andro nefa feno andriny lalana rehetra. Fa marary angandry Izany tokoa ve ny fahitany Lazara feno soa? Ie. Tsy toy ny isan'andro ange izao toetrandry izao marary angaho andry. Aiza marary fa hotsaboana. Hitadiavantsika vahaolana. Tsika nge mpianatra ho mpitsabo aitsika izay aretina miseho eo. Ho miteny ny vavandry dia mahita fanafody tsika. Asa dia manany ihany elaka. Marina izany. Ny olona efa reraka mbola zany ihany lazaina. Marary tokoa. Izay ny eo fa saingy tsy haiko hoe aretin'inona raha mahazo mandreraka ny haiko manontolo. Mila mono ny fanahiko. Ny foko mila hipoaka izany. Mila hivoaka raha marina tokoa Fandriva milaza loza sa maninona sao dia vatiko adala koa ndrika aterany amin'ny fitsaboana mitsabo adala dia mbola tsy miombo. Aza miteniteny foana aho lafa mahasositra. Tsy tsapany lahy mihitsy ny zavatra iainako ankehitriny. Mahavesatra ngely tsy ny ato anatiko ato misy ranomasy te-hikoriana lava izany. Fa inona mahazo andry tsy azondry tantarainako nga? Sa tena zava-mahafaty mihitsy? Tsy haiko. Fahendrena voasidanga ndre? Ny sipandry mantsy disy mihodina loatra izay ihaniko dia indri ny fatrarandrihatra rehetra. Fa nenla kosa aloha ny fisainana dia disy lasa lavitra loatra tena lasa kilometatra marobe. Aiza koa Aiza koa ka tonga hatrany amin'ny aretina tsy sitrapanafody tsony. Eny fa ngamba koa aloha ny aretiko tsy ho sitrapanafody izany noviana. Fa maninona ary ndriny be safary toy izany maninona raha avy hatrany dia tantaraina sy mahasomanjo mba hitadiavana vahaolana aingana. So efa ho fefika ny rano ka tsy hahita tao tsony tsika dia hitady famonjenana kafa indray.
Fensoa iaino andria fatara hoe na tsy hita vaolana za mba mety ho maivana ny ao anatindry ao amin'izay tsy andatsah elahy fa manina ary ndrino miteny toy izany e atsika ary ovinany tsy mifanampy raha sendra ny sarotra avilondry aty finiko dia aza be fotahaka an'io moa jereny jereo ny rariny maso raha tsy efa akaiky dia akaiky ery hitan'lahy dimy tony izay nandraisana ho mpiray latabatra amin'ny tompo anisany feno faliana raha avy tanteraka tao anatin'ilay akanjo lava fotsy madio tsy misy pentina na dia kely akory aza raha ambara dia tena feno fahamasinana satria tanaty fahadiovaka no niraisina ho mpiray latabatra amin'ny tompo ary fianakaviana maro nanatrika tamin'izany dia inona ny fandraisan'izany amin'izao fotoana izao ka tsy azoko ie nisosa tsara tokoa ny fiainako nandeha tsy nisy tomika nandritry ny rotaona tsaroako fa anisan'nydry areta amin'ireo tovavindray nihira tamiko raha mba tafaresaka tamin'izy ireny mahakasika ny fitondran-tena faly tamiko anomboka indray rindrisy ilay mitomany tsy mahatsara angeo io mandatsaka ranomaso lava io fa maninona jereo raha tsy aty amintsika daholo ny masony ankizy mangina aloha fa tsy mety ka Fensoa ahoana tsy mety mahatsiaro ny lasa dia maharikoriko amin'ny tenako ny vatako manontolo tsy mendrika intsony ilay zamba andriare iny angamba tsy nay ny ambony lavo miosina tanaty loto tanteraka raha vao nahalala ny tsiresy halako tsiresy tsy tiako izy fa endrena aninona maninona ny dia manamelo tena toy izany ianao ianao neny ty fa tsy hoe nangalatra tahaka ny tanora rehetra ihany lafy tanaty fitiavana madio ianao ty azy fa tsy hoe fahavalinao akory izy ka afaka ny ala afaka ny ady tamin'ny fakapanahy ankehitriny mandahatsaza ny anarako fahendreny izany tsy ny fanaranay ny nanaovan'izany menatra n'ilay Andriamanitra tompoko fahendrena ahoana aza miteny toy izany ry fa tsy ny fanaranareo ona koa ka anga fahendrena filazaloza ve ndry sa ahoana nefa nahoanareo ny mbola miaraka ankehitriny feno soa ahoana izay te hiala aminy hisaraka amin'ny tanteraka tsy tia azo tsony amin'izay nampitsaliany azay telo taona ny aretako ny jaly teo anatrehany mahatsiaro isaky ny gadona ny herinandro masina toy izao fa nahoana no hoe isaky ny herinandro masina ianao no mahatsiaro izany rehetra izany ka ndraso ao tantaraiko anao fa endreny fa hoaizindry izany ry malalako izay indray ianao ry tsiresy maninona tsy tiako mihitsy ianao misavosavoka ohatran'izao ety an-dalana efa impira no niteny an'izany taminao fa inona foana ary ny olona andrity amiko akamoatsika tsy mpifankaty ie mpifankaty fa tsy tiako azy ao ataonao izao ka mba fanehoana fitiavana kina anaovako toy izao inona ary ty
ianao a ianao isaky mionamiko maninona dia tsy maintsy mamy foana izany no mahasositra amin'ny toetranao aiza fa maninona raha mba miezaka miovy ndry kotsa za ke tsy mamo e mba ohatry mba nakanaka kely fotsiny zao pozinao zao ve tsy mahafaty eky fa manafana fotsiny ihany amin'izao andro efa manomboka mangatsika izao fa endrena tiako angendry tia ianao tia nefa tsy mba manaraka izay lazaiko mihitsy fa za foana niterenao hanao izay sitraponao rehefa tsy mety dia hanaovanao chantage izany ve mba fitiavana aminao aza mamerina n'izany ntsony ianao fa makaleo aka ianao tiako eke miseho masina loatra e fa tiovanao io foana mba ireharehanao amin'ny namanao ataoko tsy manana n'izany ntsony eke ianao fa mitandrema ihany amin'ny vavavoaka fa mikendriny anao iny ny tianao ataovy ary anonana ho antsika ihany ange nitandremako ny vatako ry tsy resy ho anno avintsika manontolo sambarytsika raha manaiky ny ara hiady amiko ianao hitolona amin'ny fakapanahy ohatrany tsy mahandry an'izany ntsony ary fa endrena dray fa endrena tokoa moa ny anaranao hitako ianao mitandrina mafy saingy ahoana ndraika herinandro masina nge zao e dia maninona herinandro masina natao andiniatena hibebahana amin'ny raha tsy natao hanatonana bebe kokoa an'Andriamanitra ihany koa maninona raha tsy misaina an'izany e andao aloha ialeto fa mangina loatra koa ty toerany ity saingy mialatsiny aminao ary fa endrena malalako avadiko faditrana ny anaranao manomboka androany ary ny herinandro masina aoka ho atserovana manomboka eto fa taty manana tantara ny androandroany tsy resy eo aloha tsy hendehanao io fa mangina mila miaina ianao dia mila manaiky fotsiny de zay ary atsaharo nitabataba fa manimba fahasambarany dia nahoana ka nahoana tsy misaraka amindrehatra amin'izao ka amidiko izany fa misy fitiavana ihany ao anatindry ao sa makafi ny fafinaretana eo anilandry fensoa isan'andro isan'alina mitolona mambavaka foana fa tsy mety mamaly Andriamanitra te hiala aminy fa misy zavatra mitazona foana averiko aminao fa tsy tiako izy halako tanteraka nefa raha vao manatona izy dia ohatra misy andremby izany mampifanakaiky anay ka inona ary nitindriana ampiako andrira izany zavatra kely ihany no angatahako aminao ny ino izany amin'izay mantsy dia azoko antoka fa hiala amiko izy tsy ho tantiny izay fihetsiko izay raha toa ka tanteraka somatsara dia ho aiza ianao anio maraina ary fensoa miresaka aminao ange ahy fa makesa ny sainao izany ary fa ahoana moa fanontany mama teo andeha ho aiza ho ahy ianao zao maraina izao mita zavatra vetivety iny akatso ary mama fa misy ilay mama nanga azafady rery mama raha tsy nandre tsara teo tena misy zavatra mampiasa mafy ny saiko izay mantsy zany
Fa inona loatra anaka mampiasa ny saina mafy toy io a? Lasa tsy renao mihitsy ny fantaniana napetrako taminao. Ka misy namako izay andry mama. Mampalahelo ahy izy. Tsaroko mijaly mihitsy ny atofontsy fanandy. Indrindra moa hoe isaky ny manitsaka izao herinandro masina izao izy. Fa inona ny mahazo azy ka? Tantara lafo zany ry mama. Faharoa fitiana amin'ny teny indray dia izao. Diso manamelo tena loatra izy. Tsy mety hanadiny zava-misy teo amin'ny fiainany. 3 taona lasa izay. Herinandro masina hoy izy. Herinandro izay tia mitandremana fatratra nefa nahatsiarovany magidy indrindra ihany koa. Tsy azoko. Azonao hazavaina misimisy kokoa ve? Ho tara raha toa ka variana amin'ny resaka eto tsika mianaka fa andao raha mety amin'ny mama dia any anaty fiara ny tohizana ny resaka e. Amin'izay mama mba manatitra ihany koa. Sady mamy efa elany tsy niaraka tamiko fa mandeha fitateram-bahoaka foana. Ndao ary rehefa izay mahatsara anao e. Fa vavaka aloha sika nalohany haingana. Misaotra anao izay rehefa mbola navelanao ny sakafo tsara teto. Ankehitriny manana fikasana ny andeha voaka ny trano izay dia mangataka ny fitantananao sy ny fiarovanao. Amin'ny anaranao mavonto no anaovana izany vavaka izany. Misaotra ray eo. Amen. Amen. Aleo velomiko ny fiara dia mama maka ny poketra mamy. Miandry amin'ny mama ny anaty fiara Yo. Toiza amin'izay ary ny resaka ao e. Iza aloha le anaran'ilay namanao e. Fa indrina ary mama. Samy mpianatra miomana ho dokotera izay mianadahy. 20 taona izy no niraisina ho mpandray. 12 taona izy no nahalala ny tsiresy izay olon-tiany amin'izao fotoana izao. Ny olana aminy tsy sitraka ny fonina ny sorana ny fahadiovana teo aminy izay nkolony fatratra fa entiny any anatin'ny tokantranony. Herinandro masina toy izao no nanalana n'izany taminy. Sitrapoana ahoana? Matoa ny zavatra iray vita sy totosa tsara dia sitrapo izay nanaovana azy. Sady izy raha teo efa olona feno taona fa tsy zaza tsy ampy taona tsony. Dia mama ve mihevitra fa ny tsy ampy taona ihany ny voolana e? Ataoko ity vaovao maro ny rentsika mahakasika an'izany. Fa tsy adintsika sy mama hevitra izany e. Tsy sitrapony nanalana ny fahadiovana teo aminy. Ho feheziko e. Voolana terisetra izy. Nampifankatia azo no niantsoana azy roa ary tsy mandry mihitsy ny saina hatramin'izao. 3 taona lasa hono izay. Dia inona ary nataonao amin'izany e? Inona nefa nanampianao azy? Ka inona moriny no azoko atao fa dia mampahery azy tsy hitako ange izay atao azy. Averimberiny foana ny hoe te hisaraka amin'ny tsiresy ahy zako mantsy mba tsy ninony filazany. Saingy rehefa nilaza tamiko izy dia azoko antoka fa marina ihany ny filazany. Fa inona ny lazainy taminao ka? Fa inona ary ny tindry anampiako andry? Feno soa. Tiavo Tiavo amin'izay fomba mety tiavanao fotsiny. Tsy manakana fa tiako fantatra tsy resy fotsiny fa tsy izy rery akory ny lehilahy afaka itiana. Maninona tsara hoe fa endrena? Zany zany efa voalazako anao zany. Raha tsy afaka nity andray ianao fa misalasala dia amboary fotsiny indray ary ny zavatra. Atao voatra ny rem-pifankatia ireny tsika. Ohatra hoe rehefa miara-dalana na koa hoe rehefa ao am-pianarana. Miangavy anao feno soa.
te hiala mafy amin'ny tsy resy aho. Sarotra be zany ka ahoana koa no hatanteraka an'izany fa indrena atsika mpinamana vetivety kely eo mivadiko mpifankaty. Hevitra hafa roso fa tsy zany ka tanterahako tsy misy fisalasalana raha zavatra hafa. Manaika fa sarotra e, tena ekeko ny fahasarotany, fa tsy sarotra aminao kosa angamba ny hoe mipetraka eto anilako indray manomboka amin'ny fotoana izay hidirantsika ao am-pianarana. Raha milaza amiko izao ndry hoe andaotsika hiaraka hivavaka ialana amin'izany adi-tsaindry izany dia tsy hisy fahasarotana mihitsy ny fiaraha-miasantsika. Sa ahoana moa ndry e? Raha miainao Andriamanitra, efa ela no afaka tamin'ny harerahako, ny fahakiviako, fa tsy malala ny fisiako mihitsy koa angamba izy e. Asa ve hoe no zana madika ny toko izay napetrako taminy fa hadio feno fahadiovana hiditra ny tokantranoko. Tsisy ho tia atsony na ho tia aza tsy maintsy ho latsalatsa no azoko. Andry ho aza amin'ny teny ohatran'izany. Indry aza nge vao tsy resy. Fa raha hitantarako ndry hoe misy amin'ireo namantsika ireo zay namandry efa niova lehilahy impitso. Anazy zaniko. Misaory ndry an'Andriamanitra fa mbola tsy tafalatsaka amin'izany. Ary ny hoe tsy mahita ndry izy, hita ndry fa tia ndry fikitra bebe kokoa aminy. Ka ny zakako feno soa herinandro masina no nanontako, hotako foana zany na tsy niniko natao azy. Miezaka ihany amanadiny fa tsy voakosika ato an-tsaiko mihitsy. Hitako foana ny endriny vanidika tao mandatsa ny feony izay nilaza tamiko, fa dady hafa hono no tsarovako isaky ny gadona ny herinandro masina toy izao. Matriky ny tompondry e, mibeba mafy. Afantoy amin'Andriamanitra tanteraka ny saindry, fa tsy maintsy hiala io. Tsy ndry akory no androka azy fa Andriamanitra mihitsy no hiasa sy ado andry. Ary aza dia miferinaina toy io fa manjary lasa ratsy tarehy kely ka. Tena tsy tia azy tokoa ve zany ianao? Inona indray izany fanontaniana mamy zany ka? Fa sarotra be angamba mamaly an'izany fanontaniako izany e. Tena tsy tia azy ve ho ahy ianao? Tsy fantatro. Tsy mbola nisy fotoana aloha ny tempony fitiavako azy. Ny antsapako tanatin'izao raharaha izao dia me manakaiky azy ny foko. Misy hetsika hafa tiako aseho azy zany ato anatiko ato. Fa tsy tiako maika amin'izany anefa ny amiko manontolo e. Manoro hevitra anao anaka. Hoe ahoana ry mama? Ny fanekezanao azy ny fanatonanao azy no amatsy kelikely ny fatorana. Zany very mama. Voafatotra ny lasany sy ny fahatsiarovana nge izy izao e. Tena mila olona anampy anazy mihitsy ankoatra an'Andriamanitra. Dia meteza anaka ho fitaovana mahomby eo anatrehan'izany. Zay mama sy ny fitaovana mahomby izay Ataovy ary izay fomba rehetra hitanao fa mety e. Dia eto any an-trano izy tena tsapako mihitsy izany adi-tsainy sy aretina marary azy izany. Dia ohatrany tsy tena tao anaty fitiavana mangotraka no nanatanterahan'ny filana am-pirenany azy izany moa e. Dia matoa izy nangataka ny hotiavinao dia any aminao izany misy vahaolana tsara indrindrako. Ka sarotra ny izany ry mamy e. Sarotra be zany ka. Efa tonga ianao. Eritreretra tsy dinio tsara izay lazaiko teo
dia tapao ny hevitrao. Ny amin'inona moa zero ma? Nitondranao azy any an-trano ka. Ay, Izay ihany aloko. Hitantsika aveo toy any. raha riva indray miona ary mama. Veloma mama. Bonne journée. Bonjour ndry. Bonjour. Ndry. Ary marary anga izy zany no toa malazolazo be mihitsy. Mba fantantrao moa? Maninona? Ianao ihany no antony mahatonga ny aretiko manontolo. Tsy azo. Noho ny nataonao dia mbola sahanao ihany ve ny manatsafa? Fa inona indray ary no nataoko andrika. Tsy efa nisaraka akory-tsika izao. Ka efa nekeko ange ny fangatahanao ny amin'ny sarahantsika. Enona dia mbola hoe mangotraka dia mangotraka izany fitiavako anao izany. Mity ianao aloha. Maninona e? Tsisy tsony izany. Ary raha nataonao andray dia tsy ho adiniko mandrakizay. Moramora ihany. Mafy loatra ny nataonao raha ny fihetsika ao no iverenako fakafakaina dia efa maro ny vehivavy nandalo teo ambany masonao ka nanatanterahanao ny filanao. Filandratsinao izay tena ratsy. Zao fihetsika indray izao mihitsy ry fahendrena no esan'ny maharomotra amindria. Maharikoriko ana mijery anao ary. Ka mampirehitra ny filako manontolo. Andrekako. Efa nilaza tamindrika fa isaky ny migadona ny nandro masona roatra izao dia daty hafa no tsarovandria. Marina ny fanamparako 3 taona lasa sady iso. Mangina ianao. Tsy tiako ry akory ny feonao milaza ny ara-tsy toetra anao. Toetra tsy mba mety voafehy mihitsy. Ndre kosa e. Tsika nge mbola afaka mamerina ny ohatran'iny. Ny olana amindry mantsy tsy mba mety miaraka amin'ny kitsony. Tsy mba mety miaraka amin'ny kitsony ety an-tokotany dia izay. Tato aza dia avelandry hipetraka eo akaikindry mihitsy fenso. Fa miaraka anga moa nareo sa? Ai, ahoanao inona moa na miaraka izay na tsy? Lazao aloha e. Ny fisianao isak'izay misy ihany manakana ny fahasambarana tokony hitrao ary raha niaraka aminao izany aloha tsisy mandrona intelo mandrakizay mihitsy aza. Aza mba manao an'izany akiry fahendrena. Zao e, mifona amindrika raha ny nataoko andria ange tena marika ny fitiavako andria ireny e. Raha hitady gatakandry hofandeninareo. Mirediredy anga ianao. Maninona? Ny anambady anao aloha dia nofy ane izany. Tsisy mihitsy. Vehivavy hafa saintsainina. Fahendrena tsy maintsy hitondra ny anarana fahendrena manomboka eto. Hofoanako ny ranomasy izay narotsako nandritra ny fotoana nangalanao izay sarobidy indrindra taty amiko. Raha zo tsara kosa ange izany dia miaraka tokoa izany ianao sy fenosoa. Ka maninona nefa? Toko mahita koa ilay adalalahy iny. Ianao no sarobidy amiko e. Tediaviny alaina amiko koa izany ianao. Tsy manaiky an'izany velively Mba manana fahendrena ary tsy resy dia isaky ny gadona koa ve ny andro toy izao dia hiezaka ianao ametraka tantara foana. Maninona raha mba miara-mahatsiaro ny fijaliana nentin'ny tompo teo ambony azo fijaliana izao ka? Zao no izy ary fahendrena. Raha manaiky ara-dalana amiko ianao dia foanako. Tsy fiakory izany adalana mitady pongatra atao-tsaiko izany e. Ka efa veriko aminao fa tsy misy tsono aho izany. Aty ianao ange ary fahendrena. Efa taloha izany tsy resy Tena nanenenako akiny nataoko. Fona kiry fahendrena. Zay santazonao izay mihitsy no antony tena mampanosory any aminao koa. Enao koa e. Raha ny fifonanao
ho raisiko ihany ary avela tokoa ianao fa ny ara-dalana aminao kosa aloha maninona tena mialatsy indrindra afo nandoro ny lambako indry tsy resy tsy verenako tsony oka ho ah aleo rangasa mizotra amin'izay tiany amin'izay tsika manomboka eto Fenso fangano tantarainao tamin'ny mamanareo ny zavatra nresahako taminao ka ianao kosa zany dia tena namana tsy mba azo amborahana ny manahirana ny saiko mihitsy fa maninona nataonao ohatran'izao Fenso ka asainao mitady hevitra dia nakatosoka tany amin'ny mamako alohako mamako efa fantatrao ihany fa mpitandrina dia ataoko ahoana moa ny anafina amin'ny an'izany namako angenao ry fahendreny namako akaiky izay ahasoanao ny tanjoko voalohany indrindra dia omenao tsiny ve ahy za nga moa maninona dia makany aminy zany tsika izao sa raoviana tsy manery anao fa rehefa tsy mazoto ianao dia mijanontsika ianao ihany io izy ihany koa tsy manery raha teo fa ianao koa aloha indraindray dia tena manao izay mahamenatra mihitsy ny tiako lazaina amin'izany dia izao mandany ny andronao manontolo mihitsy ianao mikarakara sy manao izay mahatsara nefa nge tokana ihany ny tedaviko aminao dia azo antoka fa tena ilany matateraka ny fiainako fahendrena ho tanteraka izany ho toy ihany koa saingy avelao mba ho amin'ny fotoanany amin'izay dia ho sambatra sy ho feny fifaliana ianao raha sitrapony toko ve hainao tsara ny valiny ary andao amin'izay aloha tsika andeha tsy hampilaza ny neninao akory ve ianao aleo tsy mampilaza azy za nga mo tazoninao ela be any aminareo ka tsy vetivety ihany ny resaka ifanaovantsika raha ny tena marina tsy zange no iresaka aminao fa ny mamako tsy haiko izay ho resanareo ny ahiko sao ho tory teny lava be andao andefa ianao koa ka mandrosoky fahendrena mandroso andray ary mahafinaritra be kosa ty aminareo zany sady amin'izay malalaka feno voninkazo iza mikarakara ny rehetrarehetra ireo Fenso mama ihany ka rehefa tsy afaka izy dia mba manao kely ihany inona moa no haiko eo fa manondraka dia manalahatra kely zany ve ihany raha misy koa ny fotoana hitanao ihany ny fianarana ataontsika mbola lavitra ezaka beko ay fa aty ianareo rakizy mandrosoa re dia mipetrapetra izy no mamanay ry fahendrena izy kosa ry mama ny fahendrena le efa nilazaiko taminao iny ihany faly mahafantatra anao indrindra tompoko ivavaka aloha isika misaotra anao izay ry Andriamanitra ao ambony ny amin'izao fotoana hafanay iona toy izao ifampadinika ifanoro mangataka ny fanainao masina izay mba anazava sainay analazay ayaizy tahotra rehetra atao anatinay tsirairay avy amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany misaotra indrindra tompo amen iny ary inona zany le tena olanao aza miafiafy mihitsy dia aza matahotra za akory no amahazany fa io ny tompo Andriamanitra izay nandefa ny zanany analany aretintsika rehetra ohatra fa tolozanao mijery aho fotsiny indray za nge efa mahalaly mama ihany koa efa mahafantatra saingy ny vavanao sy ianao mifanatrika aminy
no tena ao am-ponao tia no fantatra? Mandehana aloha ianao feno soa mbana aloha karakarao ranom-boankazo na dia te mafana ho amin'ny vahintsika e, dia raha tsy misy ao dia mba fitiana. Ary fa ataoko vetivety e. Aza ela nefa ianao na izany aza eto amin'izay ary resaka ao e. Anampy anao a dia aza misy afenina amiko mihitsy a izay mety mba hanao an-tsainao ka mahatonga anao tsy ho feno fifaliana na hoe tsy hanana fahasambarana ohatr'izany. Te hiala aminy a, tsy tiako tsony izy. 3 taona izay no niarahako taminy a. Ary herinandro masina ohatran'izao mihitsiny nanalany ny fahadiovako tamiko. Tsy noho ny sitrapoko a, fa nitereny a. Tereny foana na tsy naratra aza fa hotako foana koa izany. Eny fa na dia tsy niko natao aza. Tomany tena mety aminao ny tomany. Toy izy ihany nefa ny fitantaranao na izany aza. Sao dia sotro raha mangatsiaka aloha ianao? Tsy aloha sotrony izany. Misaotra tompoko. Tsy niaraka taminy intsony a. Tsy navelako hikitika ahy izy. Na dia efa ho 3 taona aza ny fiarahanay. Raha ny marina, izy foana no misisika amiko. Izy koa matanjaka dia herisetra. Dia raha honany daholo izay tovolahy mitadiny mba hiresaka amiko, izany nahatonga niaraka foana. Tsy tianao izy? Te hisaraka aminy ianao? Ie. Izay aloha vova miadana ihany. Fa ianao manamely tena? Mafy izany. Ianao naniriniditra feno fahadiovana ao anaty tokantrano tena manaikitra ihany koa izany. Fa izao ny tompo Jesosy tsy manameloka antsika. Mila manala izay geja rehetra mibana ao anatintsika aminy sika, fa izay no ilainy amintsika. Tena fantatra ianao mpitondra. Fa ankehitriny pastera, efa nandohalika, efa nitomany, fa tsy mety miaino a Jesosy. Mankidy loatra amiko ny fiainako e. Za ilay mba ndrehare kely tato anatiko tato fa efa feno taona mbola virginy. Ntsika isaky ny mandray ny firesahana hoe fahasambarana ny miditra anaty fanambadiana, feno fahadiovana, fa ankehitriny a maloto ny tenako. Tsy entina toy ny vehivavy tsara fa ny fanohatra amin'izany. Mangina aloha e. Izay ny tomaninao. Efa miainanao aniny tompo e. Dia mandrianao izy ankehitriny fantany mahazo anao. Dia malahelo koa izy. Fa nefa tsaroa fa zanany ianao dia tsy hamelanao rery izany mihitsy izy. Dia izy koa afaka manasitrana anao. Afaka ataony koa ny tsy atsarovana intsony firy izay nyenanao hatrizay 3 taona lasa izay. Pasteur, ahoana? Tsy mandray anatsony izy. Fa isaky ny gadina ny herinandro masina dia mahatsiaro ny faharatsiako ny fahalotoko. Tsy Jesosy ny jaly noho ny fahotako tsony ny tsaroko, fa izana no fahatsoana nanao ny adalana faran'izay tsy mendrika indrindra. Za ilay te-polony tranony indro voaloto. Izay andao aloha hivavaka isika. Andriamanitra iray eo, indro ny zanakao. Fantatrao ny fijaliany fony hitanao ny alahelo iray eo sy trano ny fomaratra ao anatiny. Esory ilay fony tsy ho tsara intsony ditra izay efa nilalovana. Tena mahatsiaro merika izy ankehitriny mamindrafo aminy ianao ry Andriamanitra iray. Lalovana ankehitriny ny herinandro masina
izay nalohanao ny zanakao teo ambony asijaliana no ny elokay ho tanay. Misaotra tompo noho izany fahatsaranao izany. Nandevina ny ho tanay ianao ary isaoranay ny anaranao manokana izany. Mibebaka izay mifona noho ny fanomezana tsy ny anaranao mamindrafo tompo. Misaotra ny amin'ny famindraponao sy ny fiainonao anay. Amin'ny anaranao nanaovanay ny vavakay. Misaotra tompo. Amen. Mandehana anaka dia aza misaina izay lasa tany ariana tantsony no avy ny banjino fa efa manomana tsara indrindra ho anao tompo. Renareo teo fatotry ny lasa ny ngidy ny aritako. tantara nosoratan'ny Ravorom-bato ho ny Lantoarmany. Ireto avy no namelona ny tantara. Balsama Neva. Niaraka tamin'ny Tatiana, Tina Manu ary Soyadanana. Nandrafeo Iaro Vola Rakotoarsoa sy Mahazaka Setra. Nandrindra teknika Mahery Jaona Rabarniay. Tompona andraikitra Zona Tenaina. Nanatotosa Neva. Mbola hitohy.